Miarahaba antsika rehetra indray androany ny videontsika fahatelo mikasika ny adjective dia mbola resantsika ihany mikasika an'ilay hoe mapy window sy tapany faharoa zany. Idirantsika amin'ilay adjective 2 izay efa inséré dia mapy window dia tsika ilay hatramin'izay tonga dia nifidy an'ilay GM fa androantsika hanao paramétrage zany hoe personnalisena mihitsy ilay map dia miditra amin'ilay empty tsika zany hoe vide mihitsy dia raha mitendry amin'ny clavier zao tsika dia misy soratra somary misy ohatrany mirehadrehatra ilay touche zany hoe na tendrenao amina souris ilay izy na tendrenao partirana clavier dia mety daholo. Dia amoronantsika anazy zany izay tiavantsika anazy amin'izay ilay placement an'ilay batterie rehefa avy eo ilay kitina batterie azafady élément dia maka grosse caisse aloha tsika dia kitihitsika ny L. Fomba voalohany kitihana ny L dia tendrena ilay touche mifanaraka amin'iny ery amin'ny clavier izay tianao asiana grosse caisse dia maneno izy. Fomba faharoa kitihana ny L dia tendrena amin'ny souris indray zany ilay touche tianao asiana ilay grosse caisse samy grosse caisse zay. Raha tianao atao triple ny grosse caisse kitihana indray mandeha ny L dia hatreto aloha zany dia anankitelo ny grosse caisse tsika. Miditra amin'ny snare amin'izay indray tsika na caisse claire dia tadiavintsika ilay rimshot raha tsy diso zay inona moa io caisse claire anankiray io fa IT side stick ty azafady side stick kitihako ny L dia cliqueko amin'ny souris ilay touche dia ohatran'iny ihany rehetrarehetra dia rimshot dia tohizako ihany open hit dia ity moa ny anahy anankiray ity somary ataoko kely ohatr' izao dia anankiray ity sisa dia miditra amin'ny hi-hat indray tsika izao dia tendreko indray zany ny type vidy fotsiny foot close dia open B ny anahy ny tena fampiasako dia ny tome ohatr'izay ihany ny tome ny anazy anankiroa misy ny tome open hit zany hoe raha vao mikapoka an'io ianao dia tsy mikapoka amin'ilay bord mihitsy ilay bakety fa ilay anankiray indray mikasika amin'ny bord ny bakety izao zany tsotra dia mikasika amina bord dia ohatr'izay ihany tome 2 dia tome 3 tonga dia ataoko ilay tsy mikasika bord sy ny tome 4 dia ny cymbale indray cymbale 1 dia ataoko octave amin'iny ny étouffement an'ilay izy raha izay angamba ny fiteny malaza anazy dia izao ilay izy dia ohatran'iny ihany cymbale 2 ilay la io dia octave n'iny ihany ny mitouffer anazy zany hoe dia ohatran'iny ihany ny cymbale 3 splash dia octave n'iny dia ohatr'izao zany dia cymbale read 1 type dia tiako matetika cymbale read type dia tia ilay shaft ilay somary ohatran'ny lasa finale ilay izy dia read bell zany hoe averiko zay dia maka anankiray fotsiny octave anankiray ataoko choc dia mitendry amin'izay zany azo dia enregistreko ilay izy ho presetiko manokana dia omeko anarana dia save dia vita ny resaka ohatr'izay ilay izy. Mankasitraka antsika rehetrarehetra indray azy.